Dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Amin'izao andron'ny coronavirus izao dia mampatsiahy ianao foana ny manao ny masque ary ny manasa tanana amin'ny gel hydroalcoolique, ny manaja ny elanelana 2 metatra rehefa miresaka amin'olona ary indrindrandrindra ny misakafo ara-pahasalamana sy ny mampitony ny saina ary ny manetsika vatana. Ny horesantsika anio zany dia mikasika ny fomba fanao aziatika, izany hoe ny rano mafana, ny fisotroana rano mafana. Zava-dehibe zany io fomba fitaizam-batana io zany amin'ny aziatika, satria raha fantatritsika moa zany ny japonais ohatra zao izy dia misy an'ireny hoe cérémonie du thé reny, misy dikany daholo zany reny amin'ny resaka fahasalamana, satria ny azy zany dia misy an'ilay ataontsika hoe médecine douce, ny médecine traditionnelle izay hoe mitsabo amin'ny alalan'ny plante médicinale, mitsabo amin'ny fomba natoraly, ary indrindrandrindra koa zany dia ny art culinaire na ny ataontsika zany hoe ny fomba fandrahoana sy ny fisakafoanana ara-pahasalamana, ary dia ampiarahany amin'izany fombafomba rehetra izany ny arts martiaux sy ny tai chi izay mitaiza dia mitaiza tokoa zany ny fahasalaman'ny saina, indrindrandrindra moa zany ny méditation, satria ny fikojakojana ny fahasalamana dia isan'andro izany isika no tokony hijery akaiky an'io fahasalamantsika io, fa tsy hoe miandry efa marary zany isika vao zay vao hitady hoe inona no hitsaboantsika ny tenantsika, fa ny fitandrovana zany no zava-dehibe indrindra. Iverenako zany ny eo amin'ny hoe resaka rano mafana dia mahasalama ny fikojakojana sy ny fisotroana rano mafana. 2 litatra isan'andro zany ka hatramin'ny 2 litatra sasany no tokony hoan'ny olona anankiray zany, hosotroin'ny olona anankiray isan'andro. Dia zany rehetrarehetra izany moa zany dia tokony hoe ataonao zany misy termosy mipetraka ao an-trano zany dia misotro matetika zany ianao ny rano mafana ao anatin'ny termosy. Inona daholo moa zany no zavatra izay hoe tsarain'ny fisotroana rano mafana amin'ny tenantsika olombelona, dia ao zany ny taovam-pandevonankanina, zany hoe rehefa misotro rano ianao zany, ohatra hoe alohan'ny hisakafo sy ny aorinan'ny sakafo, dia manampy betsaka zany amin'ny digestion zay zavatra zay, ary mamono ny microbe izay hoe mety tafiditra zany any amin'ny vavony, any amin'ny tsinay, ary mitandro ihany koa zany amin'ny constipation na ny fitohanana zany ny fisotroana rano mafana, ary manala an'ireny hoe karazana rivotra amin'ny kibo, satria maro dia maro zany ny zavatra hoe ateraky ireny olana madinidinika ireny zany amin'ny tenantsika olombelona, satria dia manala ihany koa zany ny rano mafana an'ireny hoe aretin'ando reny, satria rehefa tsy metimety ny ao anatin'ny kibo dia miakatra any amin'ny ati-dohantsika izany zavatra rehetrarehetra izany. Manampy ihany koa zany ny rano mafana amin'ny fikorianan'ny rà, izany hoe mampisy karazana zany hoe fikorianana bebe kokoa ny lalan-drà zany misy dilatation kokoa, zany hoe misy au lieu de hoe hikaikina zany lalan-drà dia misokasokatra kokoa izy zany ampisy ny circulation tsara zany ao amin'ny tenantsika olombelona, ka manampy ihany koa zany izy ny amin'ny hoe fampidinana zany ny tosidran'ny olona izay miakatra tosidra ohatra, dia manampy ihany koa izy amin'ny fampidinana ny siramamy na ny glycémie zany
ao amin'ny lalan-drantsika olombelona ary manampy koa izy zany eo amin'ny resaka arerahana. Tsara dia tsara zany hoe rehefa alohan'ny atory dia alona kely zany ao anatin'ny koveta misy rano mafana zany ny tongotritsika dia asiana gouty na ravitsara 2 gouty ravitsara de 2 gouty mandrava sarotra dia alona mandritry ny ataontsika hoe zany hoe eo amin'ny 30 minutes eo zany alohan'ny atoriana fa tena manampy de manampy mihitsy zany ny amin'ny hoe fistabilisena zany ny métabolisme ao amintsika satria ny métabolisme samy manana ny azy zany. Misy ny ataontsika hoe métabolisme aingakaingana kokoa zany ny olombelona iray dia misy an'ilay ataontsika hoe miadakadana kokoa zany ny fiasan'ny milina ao amintsika satria rehefa mampiditra sakafo tsika dia miasa ny milina zany miasa ny mpavapandevona-kanina, miasa ny sela rehetra zany amin'ny fampidirana sy ny fanitsanana ny ataontsika hoe zany hoe karazana loto ao amin'ny tenatsika na ny déchet. Misy zany aingakaingana kokoa zany ny fiasan'izay amin'ny olombelona iray misy zany miadana zany hoe ilay loto zany au lieu de hoe tonga de ivoaka zany dia milondona zany ho an'ny olona sasany ka ny rano mafana zany dia manampy zany amin'izay toe-javatra izay. Dia misy ihany koa zany ireny hoe tovovavy izay hoe sahirakirana rehefa mifadim-bola na marary kibo ohatr'izay na ny hoe ny règle douloureuse zany dia manampy ihany koa ny rano mafana raha ohatra atao anatin'ireny hoe karazana bouillotte ireny zany any amin'ny pharmacie zany afaka hitadiavanao an'le bouillotte zany hoe karazana ohatrany hoe tavoahangy plastika zany de asiana rano mafana ao anatiny de apetraka amin'ny kibo zany rehefa amin'ny fotoana hoe mampanaitaina zany ny kibo. Misy ihany koa zany ny hoe bain thérapeutique ao anatin'ny baignoire zany hoe asiana rano mafana ny baignoire zany de asiana mandrava sarotra gouty anaky 5 de ny ravitsara gouty anaky 5 dia milonao zany de tena mahasalama tokoa ny fanaovana matetitetika zany. Ataontsika hoe indray isan-kerinandro zany dia tsara zany ny hoe milona ao anatin'ny baignoire. Rehefa tsy manana baignoire ianao dia afaka mividy an'ireny koveta ngeza be ireny na mba mampamboatra olona zany daholo dia hoe zavatra mba afaka mampidi-bola ho an'ny mpanao asa tanana ny zavatra ohatran'izany. Dia milonao ianao zany rehefa hoe fotoana itiavanao hoe mba hanala havezanana dia afaka ihany koa asianao huile essentielle anakatrafay gouty anaky 5 na ny katrafay amin'ny hoe mbola tena hoe raviny ireny zany no ampangotrahanao dia ilomanao fa manala havezanana izany zavatra rehetra izany. Eo ihany koa zany ny hoe fievoana zava-dehibe ny fievoana atao anaty baolina ny rano mangotraka dia asiana mandrava sarotra gouty anakiroa ravitsara gouty anakiroa de asiana servieta zany mandrakotra ny lohanao dia tsy amelana mihitsy raha tsy mivoaka ny hatseboana rehetrarehetra satria mandio ny taovam-pisefona zany zavatra rehetrarehetra izany ary manala ny malotoloto rehetra, manala ny karazana lelo izay miandrona ao anatin'ny orontsika zany mandritra n'ireny ataontsika hoe gripa ireny na ny amin'izao période-ny coronavirus izao moa zany dia apresiana zany ny fampiasana ny rano mafana amin'ny endriny maro. Dia toy izay no azo natolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.